dia manolotra ny araba ho amintsika rehetra ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ny tenako ho anao izay tonga eto ivory ivavaka hitady an'Andriamanitra eto amin'izao efitrano izao ary dia manonona ny fiadanan'ny tompo aminao sahady Andriamanitra tompon'ny fahasoavana tompon'ny fagaganany hitanao manokana ary amaly fitianao manoloana izao fahatongavanao eto izao ary manonona n'izany ihany koa ho amintsika rehetra izay mpanaraka an'izao fandarana izao amin'ny alalan'izao fandarana amin'ny fahitalavitra mateve izao hitantsika rehetra ny tompo ary hitondratsika ho amin'ny fahasoavana sy ny fandresena mandrakariva izy ho fanomboantsika ny fotoana dia andao hitsangantsika ivavaka ametraka an'izao fotoana izao eo ampelantanan'ny tompo izany ry Andriamanitra rainay tsara indrindra miteranao zahay mankasitraka anao zahay fa tianay loatra ianao ary fantatray tompo tsy avy aminay izao fotoana izao fa avy aminao rery ihany ary ny fantatray ihany koa tsy avy aminay izao hery sy tanjaka izao fa avy aminao rery ihany ianao nanomeanay hery nanositra anay fahasoavana fanondram-po ka ahafahanay indray mbola velonay natahaka izao ka indreto izahay tonga eto manompo anao mitady anao mangetaeta anao zay Andriamanitra taio ary izao fotoana rehetra izao mba ho ambany fansoranao mahagaga ka ny marary tonga eto ny sitrany manalolana tonga eto iva ary miatrikady hampandresy azy ianao ary ny fifatoanay rehetra ne dia ho voninahitra ao avokoa izany rehetrrehetra izany dia misaotra an'ina Jesosy fa momba sy miaraka aminay eto ianao mankasitraka fanamasina mitarika anay amin'ny atao rehetra eto ianao amin'ny anaran'i Jesosy ny anaovana ny vavaka rehetra amen raha isika pity hafatanana mampitarika fiderana zany Alleluia. Dia ampifaliana lehibe indray no entinay manolotra ny arabantsika rehetra izay tonga eto aty toerana ity sy izay rehetra ny eto ankatrano any. Mino fa Andriamanitra ny hiasa eo amin'ny fiainanao androany. Amen. Androany isika ao anatin'ny fotoam-piderana dia hanokana fotoana isika hisaotra an' Jesosy. Androany te hilaza aminao hoe Jesosy miandry anao ho manana fo femifankasitrahana azy. Mety anisan'ireo efa nandray valim-bavaka ianao nandritra nyity taona ity. Mety efa anisan'ireo nandray fahasoavana ianao anatin'ity taona ity. Mety isany ihany koa nefa ianao tsy mbola nandray valim-bavaka. Mety isany ihany koa ianao mbola ao anatin'ilay fikatsahana fahasoavana eo amin'ny fiainanao. Nefa za te hampaheranao hoe androany fotoana hisaorantsika an'Andriamanitra. Roa volana sy tapany sisy dia hifarana izao taona izao. Kanefa na inona zavatra mitrango eo amin'ny fiainanao dia matoky fa rehefa hisaotra hankasitraka an'Andriamanitra ianao androany dia ho hitanao fa hiasa eo amin'ny fiainanao izy. Araka ny voasoratra amin'ny Efesianina 4:9 dia manao hoe aza manahy na inona na amin'inona ianareo ozy izy fa aoka ny fivavahana ny fifonana mbany ny fisaorana ozy izy no entinareo aneo ny fangatahanareo amin'Andriamanitra. Noho izany raha mbola isany angataka ianao manaova fisaorana avy hatrany fefa mandray ianao androany. Amen. Ka andao ary isika hisaotra an' Jehovah lalandava. Jehovah lalandava eu vava kumanjakariba mfiderana ze udenakisa chilebe niftiaba Jehovah vaftiaba na manja sema tueshe wa mini Jehovah lalandava eu vava kumanjakariba mfiderana ze udenakisa chilebe niftiaba Jehovah vaftiaba na manja sema tueshe wa mini Karamakalas Jehovah, isigereja yaraitera Jehovah, izangire nusichani, sajile na sua mante confidati. Karamakalas Jehovah, isigereja yaraitera Jehovah, izangire nusichani, sajile na sua mante confidati. Jehovah lalandava eu baba kumanda kariba fiderana se
satria lehibe ny fitiavan Jehovah fa fitiavana mandrakisaina mitoetra ho aminy isatran Jehovah lalandava Jehovah lalandava eo ambavako mandraka eka fiderana azy hoderako satria lehibe ny fitiavan Jehovah fa fitiavana mandrakisaina mitoetra ho aminy Yaramakalaza Jehovah isika rehetra iaraiteran Jehovah izany reno sitrany satria lehibe ny soavany teto amin'ny tany Yaramakalaza Jehovah isika rehetra iaraiteran Jehovah izany reno sitrany satria lehibe ny soavany teto satria lehibe na soavany teto amin'ny tany satria lehibe na soavany teto amin'ny tany satria lehibe ny soavany teto amin'ny tany Alleluia izy no resy lahatra hoe Jesosy nitondra azy teto raha resy lahatra ianao hoe Jesosy nitondra anao teto dia raha ho amin'ny fonao ray manontolo izy topoy amin'ny fonao manontolo mihitsy izy mba tsy ho diso fanantenana izy ny amin'ny fisianao eto androantsika mbola hitoy anambara fa tena hisaotra azy tsika tsy manana tompontsika afa-tsy Jesosy andao omentsika fahafa-po izy amin'ny alalan'ny fisaorana akipy masinofinao dia saintsainao avokoa ireo zavatra rehetra efa nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainanao tadidio fa na io fofinaina mavelona zay afahanao miaina io dia avy amin'ny Jesosy io tombonandro iainana zay afahanao miaina io dia avy amin'ny Jesosy io saintsainao avokoa ireo soa rehetra nataony teo amin'ny fiainanao eny raha mbola manana ady ihany koa ianao dia saintsaina izany dia tadidio hoe zavatra rehetra misy eo amin'ny fiainantsika dia miara-miasa ahazoa amin'ny fiainantsika ka andaontsika hankasitraka an'i Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra fa izany sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika Alleluia tsara loatra ianao Jesosy ary mendrika no isaorana sankasitrahana daontsika hiaraka anandrapeo sy ny tanantsika hoe asandra tompony hitanako anao Alleluia ny tanako ho anao Jesosy ho anao Jesosy ianao ilay mpanjakako tianao ilay mpanjaka ny foko amen amen dao mbola ventsika hoe asandratra Jesosy ny tanako anao satria ianao rery ihany no mpanjaka ny foko amen tsy manana hafa Jesosy afa-tsy ianao tsy manana hafa tompoko afa-tsy ianao no ilifoko tsy misy fetrako ateriko ho anao tompo misatrako dao ventsika hoe asandratra Jesosy ny tanako anao asandraso ny tanako ho anao Jesosy mpanjakako tianao ilay mpanjakany foko tsy manana hafa
afaka ihany hoe tsy manana afa-tsy anao a Jesosy a tsy manana afa tompoko afasiana ianao no ilifoko tsy misy fechana noho izany Jesosy dia atezina eo anao ny saotranay atezina eo anao Jesosy ny saotranay arak'ilay teny soratra masina teo hoe ny fivavahana sy ny fifonana ary ny fisaorana no eto angatahana eo anatrehan'Andriamanitra ny zavatra rehetra iriny fonao dia ararotintsika izao fotoana izao tenenao amin'i Jesosy hoe za Jesosy a tena mankasitraka anao a za Jesosy hoe tena mifona aminao ihany koa hoe ny amin'ny zavatra tsy mety nataoko teo amin'ny fiainako a fa androany za dia matoko hoe mbola tsy very fanantenana fa za ny fankasitrahana tolotro anao androany ninoko fa hitondra lalam-baovao indray eo amin'ny fiainako ndaontsika ao anatin'ny tirity mbola hisaotra an'i Jesosy hatrany mbola ao anatin'ilay ambiance mankasitraka an'Andriamanitra hatrany isika ao anatin'izao izao anambara fa tena tompo misaotra anao zahay halleluja amen angatahako ny vehivavy rehetra hiaraka anandratra ny feoany tombo misaotra anao ny lehilahy kosa dia toy izy ny vavaka izay ataonao aoka izy fisaorana hipololotra ao anatin'ny fonao an'Andriamanitra satria mendrika an'izany tokoa Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra izay nataony teo amin'ny fiainanao amen amen tsara ianao Jesosy ary mpanao ny tsara tsara izay rehetra nataonao sy voatanisako fama tonga ao isaotrana saotra Jesosy dao aventsika zaniry zany a sika rehetra nandratra feo tombo misaotra anao fahasoavanao Jesosy ny fahasoavana no mindra fonao vaovao izay avozinao isan'andro eo amin'ny fiainanay mindra fonao vaovao sana voatanisako fama tonga ao isaotrana
mbola ho ataonao jesosy izay mbola dia isaoranay ianao misaotrana dao mbola vetsika no izay rehetra ataonao jesosy izay mbola ho ataonao dia isaoranay ianao izay mbola ataonao misaotrana daontsika isaotra an' jesosy amin'ny alalan'ny fitehafatanana isaotra an' jesosy sika ataovy amin'ny fonao mandrosa fitehafatanana izany atao mafiany ho fisarana ny anaran'i jesosy alleloia alleloia sady ho fandraisantsika amin'ny mpanompon'andriamanitra samy mahazo ny toerany tompo ny voninahitra dia mentsika an'andriamanitra rery ihany misaotra ny tompontsika ny amin'izay fitariana fotoana izay ary tena rariny be tokoa sika raha tokony isaotra an'andriamanitra isan'andro ny amin'ny zavatra rehetra izay nataony eo amin'ny fiainantsika zao vavy lomanao zao ohatra tena tokony isaoranao an'andriamanitra mihitsy izany ianao mbola afaka mihetsiketsika ny tananao ny tongotrao afaka makery ianao fa ny ambadimbadika any ngery havana misy olona na mampakatra ny sotro ao ambavany ary tsy vitantsony tena tokony isaotra ny tompo noho izany mihitsy ianao iteakitsika ho voninahitra ny tompo noho izany ho mariky mifakasitrahantsika azy amin'izao fotoana izao dia androso isika hivavaka anolotra ny tenantsika androso ho amin'ny sitrapon'andriamanitra mandrakariva hatrany hatrany anenao ny fanolorantenanao androany zany dia hoe mba tena ho isan'ny olona tsy miembotra tsony ianao fa mandroso mandrakariva hatrany hatrany ary atolorony tenanao mba ho ampiasain'andriamanitra mihitsy ianao ho amin'ny alalanao io ane dia olona marobe koa no vonjena ary mivavah mihitsy arak'ilay tenin'andriamanitra hoe benge mivokatra ho ny tenin'andriamanitra e fa ka ianao matoa efa tonga eto zany dia tian'andriamanitra ho mpiasa moro vokatra ihany koa ianao aza tena aina fotsiny hoe efa or pastera manao an'izany andraikitra sy asa zany fa ianao io koa dia indrasan'andriamanitra ho amin'izany nataon'andriamanitra ho ampiasaina ihany koa ianao io matoa ny fidy anao manokan'andriamanitra dia ny fidian'andriamanitra mba ho ampiasaina ianao ho fitaovana anankiray ho famonjena ny hafa ianao ka hivavaka tsika ho amin'izay samy mivavaka mihitsy hoe tompo tiako mba tena ho ampiasainao azany tiako mba ho isan'ny olona tena voatahiry ao aminao azany mivavah be mihitsy androany aoka teny hivavaka ianao aoka teny hivavaka ianao ianao zay tonga eto ianao zay natrano ihany koa asaiko mba hivavaka ianao mba tena ho ampiasain'andriamanitra ao amin'izany tsika samy manolotra ny tenany andao hivavaka tsika jesosy amisaotranao zahay raha omenao fotoana ahafahanay manolotra ny tenanay izao fiangonana izao mihitsy iriko andriamanitra mba fiangonana tena azo antoka hoe misy tananao miasa ao aminay tsiraray avy ny fahasoavanao ao aminay tsiraray avy ny famindramponao ka olona tsy memotra izay fa olona androso mandrakarivo izao fiangonana izao androso amin'ny fahatsarana ho amin'ny fahatsaram-panahy ho amin'ny fitondran'ny tena mendrika ho filazany tsara ny kristy mandehandeha tokoa ane izahay jesosy etiko ambavaka mihitsy andriamanitra mba ho tonga ohatra velona ny amin'ny fisinao ny fiangonana tsiraray avy mpino tsiraray avy jesosy mba tena ho hita mihitsy hoe tsy memotra izy fa mandroso araky ny tenina hoe arakaraky ny andanana dia mitombo amin'ny fahatsarana hitomba amin'ny fiadananao mandrakariva ane zao fiangonana zao ary atsiaro tompo zao fiangonana zao fa fiangonana manana andraikitra dia ny andraikitra hitona arak'ilay teneninao hoe misy fifaliana any an-danitra dia hitona ny mpanota mba hibebaka ho tonga ho vokatra ho an'andriamanitra izany mpino izany olona zay voataona mpino izany jesosy asa manokana ianao jesosy amango ny fony zao fiangonana zao mihitsy ianao ho tonga fiangonana ho tsara lazane izy ho fiangonana ho voninahitry kristy ny fisiny naiza misy azy satria tsara indrindra ianao mino zany jesosy
mino zany a Jesosy a, mino zany aho fa mahay manova ny olona ianao, mahay mitahiry ny olona ianao, mahay mampitombo ny olona ianao, mahay mitondra ny olona ho amin'ny etaeta ianao. Ampitombo eo anatin'ny zao fiangonana zao ny etaeta isan'andro isan'andro. Mba ho fitaovana tokoa izy, fitaovana natsoina tokoa izy, fitaovana eo am-pialan-tananao tokoa izy, ary avoazy izy Andriamanitra. Araka ilay teneninao hoe indro avoziko ianao, ataoko koty vaovao ianao, misy nify maranitra teo zany mihitsy ane. Izao fiangonana zao ho ampiasainao mba ho tonga ho fanorotorona ny faharatsiana, ho tonga ho fandevonana ny faharatsiana izao fiangonana zao, fa ho tonga kosa ihany koa ireo zay rehetra mifanerasera aminy, ho tonga ho famonjena, ho tonga ho famonjena ny manodidina azy tokoa ne izy, satria izany mihitsy ianao. Fa ny asan'ny maizina rehetra, ny tevoly sy ny asan'ny Satana, tondra fahamatorana, tondra fangejana, fiamorana na fahavarim-barianana, fangatsitsianana, tsy fahatongava-tsaina amin'ny andraikitra zay tokony ho raisiny, teroako amin'ny anaran'i Jesosy zany. Fa na mamitaka zany, fa na manelingelina zany, fa na mandrebireby zany, foanana amin'ny anaran'i Jesosy zany. Miala amin'izao fiangonana zao zany, tsy mahazo matory ara-panatsony izy, foanako ny torimasom-panahy rehetra, fa na mahavariana rehetra, miala amin'ny anaran'i Jesosy zany. Na ny fiamorana ihany koa, miala amin'ny anaran'i Jesosy zany. Tsy ho amin'izao fiangonana zao zany Tompo, miala Satana, miala Satana amin'ny anaran'i Jesosy. Fa zao fiangonana zao kosa Jesosy, dia ho anao rery ihany izahay, fa na masonao matahiry an'izao fiangonana zao hatramin'ny farany ane ianao, matahiry an'izao fiangonana zao hatramin'ny farany ane ianao. Misaotra indrindra Jesosy, misaotra Jesosy, mankasitraka anao zahay, misaotra indrindra Tompo. Amen. Dia isaorantsika ny Tompo zay a, mino aho fa tsy etiany ianao ny an'olo tena, fa ny an-trano any koa anao dia mbola hanolotra ny tenanao, mba olona ho ampiasain'Andriamanitra ianao io. Ny ankonanao ane dia ho voataona, ho resy lahatra, ho voavonjy noho ny fisinao, satria ho ny Tompo manomboka ao Jerosalema, manomboka ao mitokantranonao ao, dia isy famonjena lehibe zany ao ataon'Andriamanitra. Dia manodidina anao, ao amin'ny fianakavianao, ao amin'ny mpiray vodirindrinao, any amin'ny mpiara-mianatra any, any amin'ny mpiara-miasa any, eny ny firenena manontolo mihitsy, dia faly Andriamanitra noho ny fisinao, fa noho ny fisinao dia isy olona ho vonjena, ary ny amin'ny alalantsika reto dia olona maro be tokoa ane no vonjena izany. Amen. Anatanteraka ny fanatitra isika amin'izao fotoana izao a, Tompo moa efa nampianatra antsika hoe aza miseho foana tsy mitondra fanatitra, dia miseho tamin'ny atrehan'ny Tompo isika, dia hitondra ny amin'ny fanatitra ihany koa isika amin'izao fotoana izao. Eo ny ampahafolo-karena ny tenin'ny Tompo zany a, eo ihany koa ny rakitra zay ataontsika aorianany fanaterantsika ny ampahafolo-karena, ny rakitra dia matoka ny fandrenesantsika ny ten'Andriamanitra rehefa avy eo indray, ampiorina atsika ary ampitombo atsika ho amin'ny fahatsarana izany. Amen. Fa eto anatrehan'izao fotoana izao nefa dia tiako milaza aminao hoe amin'ilay fanateranao ny fanatitra sy ny ampahafolo-karena dia tiako manambara aminao hoe tsarovy fandraisam-pitahiana ny fanaterantsika izany, hitahian'Andriamanitra atsika izany, satria ho ny Tompo hoe zay arakarak'izay afafintsika dia tsy maintsy atao intsika ozy ny ten'Andriamanitra, tsinjaintsika izany. Engany ka ampijinjanao ny be indrindra ne Andriamanitra. Amen. Ka rehefa vohomana ary ny fanatitra dia andeha hivavaka itsika eo am-pitsanganana ny anolorantsika izany ho an'Andriamanitra izany. Andao hitsangantsika amin'izao fotoana izao, hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra misaotra anao zahay, fa efa nanomana izany fanatitra izany, nandritra ny terinandro ity dia efa nomaninay izany Tompo, fa iona aminao zahay ka hitondra ny amin'ny fanatitra. Ka raha mitondra n'izany izahay, ny tenanay efa natolotray teo, dia mino izahay fa ho ankasitranao tahaka ny Abela izahay ho ianao hoe i Abela mba amin'ny fanatiny dia nankasitrahana, dia izahay rehetrarehetra koa ho ankasitranao. Tompo, androany a ho fanatitra manopofona eo anatrehanao ihany koa ane ny vavaka rehetra izay efa nataonay, ary eo anatrehan'izany ny rakitra sy ny ampahafolo-karena izay atolotray dia raiso ho fampandrosoana ny asanao zany rehetra zany. Ka dia mankasitraka indrindra Tompo, ary ny fiangonana dia ho tononona ho amin'ny fitahinao, ho amin'ny fahatsaranao, ho amin'ny voninahitrao. Tompo kely eny androany
fa ho lehibe indrindra ny afaran'izao fiangonana zao. Misy saotra indrindra Jesosy amin'ny anaranao naovanay ny vavaka. Amen. Dia mbola hira fiderana ihany isika hideran'Andriamanitra antsika ao anatin'izany. Afaka mahazo toerantsika isika ao anatin'izany kosa isika dia mbola hitohy saotra an' Jesosy ihany ao anatin'ity hira ity. Bravo, luta ianau, tena silau, gula misurau, inawanau, anati biderana, iwanau, kufangala sana, bravo, luta ianau, tena silau, luni chafunau, socha tumpeya, socha tumpo. Tudo não vê no Nifanaí, não. Life for Nazaye, Sananga Smafuya Nawe, Ate Socio. Tu get todo no Yanau, Ana de Baby Sakanawe, Wanore Punina Jesus, Wanore Fanajata Mamia, Tu get todo no Yanau, Ilan News and Jump away, Valiantara Caminau, Yuji Kamanatanau, Kansata Baba, Paenao, Ibenana, Sibenao, Kansata Baba, Paenao, Ibenana, Sibenao, Ibena. Jesus, Wanare Fanajata Minya, Tu get on the Panau, Milan used to have a Baweya, Valiantara Caminau, Yuji Kamanatanau, and Saja Baba, Paenao, Ibenana, Ibenao, and Saja Baba, Paenao, Ibenana, Ibenao, and Saja Baba. Jesus siga atau bunuh tangan Jesus siga anu pun Jesus siga siapi aneka anak bukan najoku oh mahere Jesus terá que sanar oh mahere Jesus terá que sanar Saya tuh kayak tuh belu naina nampil nang au peta yang
makasitraka misaotra misaotra sy 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 makasitraka misaotra misaotra Katika ile kana na mafufameza vinatranandriamanitra. Haleluya. Samy mahazo ny toerantoko. Sorantoko mafana tsara ianao amin'izany raha fiderana izany a. Amen. Minao fa tsy matory mihitsy ianao anatin'izany fa ao tsara mihitsy ianao. Haleluya. Iry koa anatin'ny fandrenesanao ny tenin'Andriamanitra mba tena ao tsara mihitsy ianao a. Tsy andalo fotsiny tenin'Andriamanitra androany fa hiteraka vokatra eo amin'ny fiainanao indray androany. Andao ary tsika nandratra vavaka mialohan'ny andrenesantsika ny afatra avy amin'ny tompo a mba tsy tena arak'izay tiako a fa arak'izay ampitondrain'ny tompo a zay no afatra hoentiko aminao androany zany. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra ray be fitiavana tsara indrindra misaotra satria mbola omenao fotoana ahafahanay mbola mandre teninao indray zay androany. Tompo, ny fotoana rehetra mantsy tsy anay fa anao ary ny fahavelomanay rehetra tsy avy aminay zany fa avy aminao ihany koa. Noho izany indrindra Jesosy raha andre ny afatra zay a irinay indrindra mba hiteny aminay rehetra ianao androany. Tsy misy hiala maina eto androany fa andray avy aminao zahay. Na ny manatrika eto na ny mieno sy manaraka zao fandarana zao dia tiako indrindra tompo hitondra kasika famonjena fanivana eo amin'ny fiainana ianao. Fa Andriamanitra tsara ianao aminay. Misaotra indrindra tompo. Misa magaga ary ianao. Aza vela ho rendremana akory izahay. Aza vela ivilo ny fona ny sainay ka hoe tsy fatoka fa mba tena ao anatinay mihitsy ny fifatohana rehetra ahafahanay amo sy amokatra amin'ny alalan'ny teninao zay raisinay androany. Dia misaotra indrindra Jesosy. Amen. Eny ary amaky tenin'Andriamanitra isika ao Mateo toko 9 manomboka eo amin'ny 13 ka hatramin'ny 20 zany. Mipetraka mantsy ny fanontaniana nataon'i Jesosy amin'io hoe ataonareo iza moa ho Jesosy. Eo ary 13 aloha atsika mamaky dia amin'izay ingakaingana. Ary rehefa tonga tany amin'ny faritanin'ny Kasara Filipo Jesosy dia nanontany ny mpianany izy ka nanao hoe ataon'ny olona ho iza moa ny zanak'olona. Dia ireo hoy ny sasany Jaona mpanao batisa, ary hoy ny sasany Elia, ary hoy ny sasany Jeremia na anankiray amin'ny mpaminany. Ary hoy Jesosy taminy, fa ianareo kosa manao ahy ho iza. Ary namaly Simona Petera ka nanao hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe sambatra ianao ry Simona Barjona fa tsy nofo aman-drano nanehoanao izany fa ny raiko izay any an-danitra. Ary zao milaza aminao koa ianao ny Petera ary ambonin'ity vatolampy ity no ahoriko ny fiangonana ary ny vavahady ny fiainatsita tsy haresy azy. Omeko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra ka na inona fehezonao ety ambonin'ny tany dia ho fehezina any an-danitra ary na inona vahanao ety ambonin'ny tany dia ho vahana. Amen. Petraka amin'ny fanontaniana androany zany hoe ho atsika eto androndra kely ho ataontsika ho iza koa moa Jesosy. Petraka amin'ny fanontaniana androany zany. Raha petraka ao no maizy an'Andriamanitra dia ho tonga tahaka amin'ny Petera koa ianao. Ho tonga tahaka amin'ny Petera ihany koa ianao. Ianao dia ho apetraka Andriamanitra amin'ny maizy azy ihany koa. Satria ny antony dia zao ainao ny mametraka an'Andriamanitra eo amin'ilay toerana tokony isy an'Andriamanitra. Tiana ambara dia hoe apetrao amin'ny toerana tokony isy azy Andriamanitra. Amen. Ary marina be ny Samuela voalohany toko 2:17 ery amin'ilay farany ambany ery
Samuela voalohany toko faharoa andiny fatelopolo dia izao ny ambarany. Koa izany ozy nanaovan'i Jehovah Andriamanitra ny Israely hoe efa voalazako tokoa fa ny taranakao sy ny taranadrainao no handeha eo anatrehako mandrakizay. Fa ankehitriny kosa ho Jehovah sanatry ahy izany. Fa izay manome voninahitra no ary izay manamafy ahy no ho afa-baraka. Raha itsika no manome voninahitra an'Andriamanitra manomboka izao dia ho hain'Andriamanitra tsara koa ny ametraka anao amin'ny toerana tokony tena hisy ianao. Amen. Arakaraky ny anaram-boninahitra ametrahantsika an'i Jesosy dia izay koa ny asa ho ataony. Ataonareo iza moa aho Jesosy. Dia namaly moa ny olona hoe be dia be no miteny aminao hoe John mpanao batisy tsy zany mihitsy izy. Alleloia. Eli tsy zany koa izy. Jeremia tsy zany Jesosy. Olona daholo ihany zany rehetrarehetra zany. Anankiray amin'ireo mpaminany iza. Fa mpaminany tokoa Jesosy ary mahay maminany tsara mihitsy izy ary tena mpaminany. Fa zao ny zavatra ambara aminao androany. Petera sany laza hoe ianao no iza ozy izy? Ianao no Kristy zanak'Andriamanitra mbola asiany fitoyany. Kristy zanak'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra inona le Andriamanitsika? Andriamanitra inona? Ny dika le hoe Kristy dia amin'ny teny Hebreo izy dia hoe Messia. Zay zany. Zay Kristy. Teny Grika io lazany azy hoe Kristy io. Ary raha amintsika kosa, amintsika malagasy dia hoe voaositra. Alleloia. Voaositra monjy anao Jesosy. Voaositra hita ny fiainanao Jesosy. Voaositra hanova ny fiainanao Jesosy. Voaositra monjy anao Jesosy. Amen. Engany ka iray fosaina fanagna amin'ny Jesosy isika androany hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra arakaraky ny anarana omenao an Jesosy dia tiako milaza aminao fa zany tokoa izy. Amen. Tanao zao haitsika taloha hoe misy zany hoe Jehovah Shalom. Zay ny fiantsoan'ny olona azy. Andriamanitra inona ozy izy tsika? Andriamanitra ny fiadanana. Matoa zany ny olona nanome an'izany karazana anarana tahaka an'izany dia midika izany. Fa rehefa izay ny tenenin'ny olona amin'Andriamanitra dia izay ihany koa nataon'Andriamanitra. Halleloja. Ary izay natonga an'i Jesosy nanontany mihitsy ny mpianatra hoe fa nareo kosa moa zany mba mametraka anao iza, mba manao anao iza. Halleloja. Hoy androany hoe halleloja. Ny antony dia izao hoe satria raha itsika no manome voninahitra an'Andriamanitra dia ho avy koa ny fanomezan'Andriamanitra voninahitra anao. Fanomezan'Andriamanitra deranao. Fametran'Andriamanitra anao eo amin'ny toerana sahazana tokony homendrika mety aminao. Amen. Ary jereo tsara fa na i Josefa zay saika ametrapetraka ny Maria mangigina aza dia namangy azy Andriamanitra tamin'ny alalan'ny anjeliny hoe aza matahotra. Za matahotra. Halleloja. Ny ampakatra Maria vadinao. Fa zao hiteraka zazalahy izy ozy le any amin'ny Matio. Ary ny anarany tsy maintsy ataonao, tsy maintsy zay ny anarany. Ataonao hoe Jesosy. Fa izy no hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana. Ianao le olona. Ianao le olon'Andriamanitra nafahany. Ianao zay le olona nafahany ianao. Hitanao le anarana tsy novain'ny Josefa nge io hoe afaka nataon'ny Josefa hafa le anarana. Izy tsy inona ny manabe ny zaza azony natao zany fa tsy zany nataony. Fa araka le anarany voninahitra nametrahany azy. Dia inona zavatra nitranga nataony hoe Jesosy tokoa izy. Na dia tsisy anarana an'izany aza nga matao amin'ny fianakavian'ny Josefa dia nataony hoe Jesosy mihitsy le anaran'i Jesosy. Satria le anarana mamaritra zavatra betsaka.
Halleluja. Amen. Eto zany le anaran'i Jesosy mihitsy miteraka na hoe mamonjy arak'ilay anarany. Satria nataony hoe dikany hoe Jesosy dia hoe Jehova no mpamonjy. Hamonjy anao Jesosy androany. Anafaka anao Jesosy androany. Isy fanafana ao ataon'Andriamanitra aminao anio. Any amin'izay rehetra mahavoafatotra anao, na mangeja anao, na mahamparary anao, na mampatonga anao mananolana, dia hamonjy anao Jesosy androany. Ny anarany ataonao hoe Jesosy. Dia mbola apetraka any le tenen'i Jesosy ataonareo iza moa. Ianao zany zao manao an Jesosy ho izy. Engany ka ho ataonao Andriamanitra ny fiadanana koa izy. Alleluia. Andriamanitra hitondra fiadananao aminao Jesosy. Ary zany tokoa izy. Alleluia. Hainao tsara tany amin'ny faminaniana rehetra tany fa nametsaka ny momba ny anaran'i Jesosy. Ny boky faminaniana any amin'ny Isaia haitsika zany. Ny anarany ataonao hoe, ary ny anarany atao hoe, dia be dia be ny anarana momba an Jesosy, entina miantso an Jesosy. Dia anao koa zany androany, io olanao io, dia teneninao hoe Andriamanitra mpamahaolana ny an Jesosy. Dia izy fa olanao fa azagaga ianao. Halleluja. Amen. Resy lahatra mihitsy Petera tamin'ny fony ny fanahany fa izy ny Kristy. Izy ilay voaositra. Izy ilay mitondra famonjena na fanafahana ho an'ny olona. Tsy ho an'ny olona vitsy fa ho amin'izao tontolo izao mihitsy. Dia ianao anisany voavonjy tamin'izany, nafana tamin'izany. Ary mandraka ankehitriny raha ho apetraka ao tsara sy mazava tsara ny anaran'i Jesosy eo amin'ny fiainanao, dia hamonjy anao Jesosy. Dia hamonjy anao Jesosy. Alleluia. Amen. Satsy zany ve? Ary zao arakaraky ny atsotsika azy dia izay mihitsy izy. Zanakitsika zao arakaraky ny atsotsika azy dia jereo fa mitovitovy an'izany ny toetrany. Iza namorona ny anarany zanakao? Olo-kafa. Fa tsy nareo ihany, tsy sika ihany. Iza namorona ny zanakitsika, ny anarany zanakitsika tsika ihany. Tsisy mihitsy hoe teraka dia mba ataovy ny anarany rasazy a. Fa isika ny namorona an'le izy. Dia izay ny anarany. Androany ny anarana izay omenao an Jesosy androany, hoe ataonao izy. Ataonao iza ny anarany. Ho ataon'ny olona ho iza moa Jesosy. Dia androany, ho ataonao iza Jesosy androany. Ho ataonao iza Jesosy androany. Mananolana ve ianao? Teneno hoe Jesosy koa, le Jesosy mamaha le olako amin'le izao. Dia izay mihitsy ny ataony zany androany. Amen. Petera nge nahazo teny manokana hoe sambatra ianao zay. Engany ka ho sambatra koa ianao. Ho sambatra koa ianao androany zany. Satria apetraka ao amin'le toerana mahizy azy Andriamanitra. Amin'le anarana tokony ho izy mihitsy ametrahana an'Andriamanitra manomboka izao. Iza ny anaran'Andriamanitra androany? Le Andriamanitra mpamahaolana izy. Ary tsy mamahaolana fotsiny izy, fa le Andriamanitra mpanasitrana izy. Amen. Raha misy zany hoe raha fara misy zany misy jire Andriamanitra maro be dia be ny fomba ahafahana milaza ny anaran'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany a. Halleluja. Fa zao ianao koa afaka manonona ny anaran'i Jesosy ho anankiray eo amin'izany. Izy mahita ny amahana ny olanao io androany. Mahita ny amahana ny olanao io izy androany. Ianao zao efa mety efa tariny mitady vahaolana. Tsy raha hita fa androany. Izy mahita ny amahana ny olanao androany. Halleluja. Efa mety tarisy koa ianao mitady fanasitrana fa tsy netsitsany ianao. Fa androany ainiko satria Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra le Andriamanitra ao. Rehefa teneninao izy hoe Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ianao, dia ataony fanasitranana io androany a. Tena ho ataony io androany a.
tena ositrany ianao androany a engany ka ho hainao tsara manonona an'Andriamanitra androany ozy izy any amin'le Jeremia 7:3 efa haitsika be le 7 haitsika na tsy mamaika baiboly ary ianao tsy defa hainao le izy sa tsy marina zany ve hainao tsara zany le hoe antsoy aho de ho ampisehoky ianao izy Jesosy zavatra lehibe a tsy zavatra kely a fa zavatra lehibe sarim-patarina zay tsy mbola hainao zany zavatra mbola tsy hitanao zany mbola tsy ren'ny sofinao zany zay no ataon'Andriamanitra antsoy aho izy firy isan'ny zanakao ohatra zao fa samy manana ny anarany reo halleloja halleloja za tsy miteny hoe misy maromaro akory ny Andriamanitra tsy zay no tiako atongavana Andriamanitra dia tokana ihany zay miasa amin'ny endrika telo zay iray Andriamanitra zanaka Jehovah Andriamanitra ray eo fanamasina halleloja fa zao Jesosy kosa nefa tena nametraka hoe ataonareo iza satria miankina amin'ny zanaka avokoa ny zavatra rehetra halleloja na tianao na tsy tianao ianao zao lovain'ny zanakao maro za sa tsy marina ny zanakao tsy maintsy andovanao dia niankina amin'ilay zanaka zany ny zavatra inona mampivoaka maraina sy harivanao io tsy dia ianao loatra fa le zanakao dia miankina amin'i Jesosy zany ny zavatra rehetra satria izy ilay Andriamanitra zanaka eo anatrehan'izay indrindra raha iantso an'i Jesosy ianao fa tononinao hoe Jesosy amiko dia ianao Andriamanitra mpanao fahagagana ianao dia anao fahagagana Jesosy zany halleloja halleloja dia anao fahagagana izy amin'izay fotoana zay Jesosy amiko ianao Andriamanitra mpanao fahagagana eo amin'ny fiainako ianao dia eo amin'ny fiainanao mihitsy izy ny anao fahagagana zany ampahitanao fahagagana Jesosy amin'izay fotoana zay dia engany ka tena izany tokoa no iatsonao an Jesosy halleloja ny anarany zanakao ohatra na dia maro azany ny zanakao ao tokantranonao ao zay atsonao amin'ireo ihany tsy maintsy manantona anao halleloja zay manina amin'ireo ihany tsy maintsy manantona anao fa ny tsy atsona tsy ho avy eo mihitsy raha tsy hoe anga hoe isakafo dia vo mahenona dia tsy voatonona ary ny anarana dia tonga marina ve zany sa tsy marina averiko fanany aminay ihany ohatra zany vo maheno fotsiny ana dia ny ray any ny atsona dia tonga ary na maheno fotsiny azy hoe orakizy tsy anarana zany hoe isakafo dia ny ankizy rehetra dia tonga daholo fa ny an'i Jesosy kosa raha vao manomboka ho atsonao tonononao amin'ilay anarana tena sarobidy sy lehibe izy ho avy tokoa an'izy zay anao an'ilay zavatra eo amin'ny fiainanao an'izy zay amahan'ilay olanao an'izay Jesosy ary hitondranao amin'ny fahatsarana izy halleloja tsy nataotao fany zany hoe Jehovah Shalom zany fa misy antony zao Jehovah Jireh misy antony ao misy antony ao misy antony ao dia hoy amatsy aminao androany le antony atsonao azy koa atao fantatry Jesosy mazava tsara manomboka izao amen amen zao lay mandeha haitsika ny tantarany Bartimeo jambo le any amin'ny marika 10 manomboka any amin'ny 9:7 hatrany amin'ny 2:10 dia haitsika tsara fa rehefa nandalo teo amin'ny tanànany Jeriko Jesosy teo tanànany Jeriko tena eno orakoraka ty Bartimeo jamba eo moa zany ny fipetrahany eo ny fangatahany eo foana ny asany isan'andro fa rehefa nandre izy misy orakoraka zany dia nanontany izy azafady misy inona ho Bartimeo hozy ny olo Jesosy avy any Nazareta amin'ny mandalo ny olona avy any Nazareta
fa ny Bartimeo Jesosy mpanasitrana. Azonao ve zany? Tsy mitovy ny olona nilaza fa Jesosy avy any Nazareta mandalo tsy nandray fanasitranana. Fa le lehilahy anankiray jamba mipetraka teo amoron-dalana tonga dia fantany hoe le mpanasitrana zany mandalo zany. Hay fitahiana ho anazy zany. Jesosy mitondra fitahiana ho azy zany androany. Dia hozy izy tsy avelako mandalo maina fotsiny zany Jesosy avy any Nazareta an'zareo zany. Ny an'zareo avy any Nazareta fa ny anahy apetrako tsara Jesosy mpanasitrana anamiko zany. Halleluja. Hozy izy vao henony fotsiny zany, tsy nangingina izy. Hainao antsoy aho ary rehefa miantso aza miantso moramora. Ianao ve eo amin'ny efitranonao manginao dia iantso zanakao anao dia hoe Marianina, tsy hainao avy le anarana, tsy fantatra. Ary tsy maintsy miantso mafy ianao vao maheno ny olona. Halleloja. Bartimeo hoe andro any zany ny fanasitranana ao anahy. Fa mandalo Jesosy mpanasitrana. Mandalo le Jesosy mpampahiratra ny jamba. Ka izy jamba ka mangataka jamba. Androany Jesosy mpanasitrana ny jamba ny Jesosy ko androany ozy izy Bartimeo. Ary tsy konge tonga any amin'ny dokotera any misy karazany maro ny dokotera. Mpitsabo maso mitokany. Maro zany sa tsy maro? Général moa zany iny efa hoe amin'ny akapobeany iny zay. Misy koa momba ny fo fotsiny. Tsisy dokotera nify mihitsy hoe allo tsaboky anao fa misy tsy mety ny fonao. Tsisy an'izany. Sa tsy marina ve zany? Dia ohatr'izay koa napetraka Bartimeo tsara ny anaso maso. Momba ny maso androany. Androany zany engany akanao tahaka ny Bartimeo zay marary maso rehetra androany. Anasitrana amin'ny masonao Jesosy. Raha misy jamba eto hositrany Jesosy androany, afaka mahiratra ianao e. Halleluja. Tsy salasala ary tsy nisy mihitsy hoe nandalo tao amin'ny Bartimeo io tsy finoana. Fa tonga dia nino izy iza tsara azafady. Inoky fa mitsangana teo amin'ny toerana misy azy izy. Mety tsy hita hatramin'ny kapoaka fitatazan-drakitra angambany. Ary na nisy vola ary tao tsy nirara iny zany. Mety nangarongaronao tao fotsiny hoe zay voaray aloha fa dia aloha ary. Halleluja. Ry Jesosy zanaky Davido. Hainao nytoyany? Ahoana nytoyany? Satria fanta fa Andriamanitra izy io. Andriamanitra izy io. Mba fantatra hoe zany mihitsy Jesosy. Andriamanitra inona izy? Andriamanitra izy azafady. Mpamindra fo ary Andriamanitra mpamela eloka. Halleluja. Takinindrina moa ny eloka vitatsika. Aloha dia mangina fotsiny fa tsy tantaraina intsony izay nataontsika rehetra angamba raha aleto ny andro na mbola rafaka pitroara be loatra mamenatra olona mitantara azy. Sa tsy marina zany ve? Zay samy nanota izy rehetra ao zany ten'Andriamanitra tsisy manana voninahitra ary na ianao mieno na za mitory-teny na isika rehetra tsisy nanana famarinana fa samy adala daholo tamin'ny fitondran-tena adala fa ino zany ten'Andriamanitra. Marina zany sa tsy marina? Fa kehitriny efa navoasantsika efa tonga amin'izao fahasoavana mahafinaritra zao. Izany namonjy atsika an'izany le Jesosy mpamonjy atsika. Amen. Mamindra ny olona nampangina mangina le jamba. Azafady tsy miantso ny anaranareo mihitsy azafady o le jamba tsy nareny atsoko mangina tsy miantso ny anaranareo ny anaran'i Jesosy zanaky Davida. Halleluja. Faritany tsara mihitsy zanaky Davida. Iza moa Davida? Dia hainao tsara misy osotry ny mampanjaka zany. Lehilahy nana maizy azy zany. Napetrany tsara mihitsy hoe zanaky Davida. Olona mana maizy azy zany. Engany ka ho fantatrao fa ianao koa dia zanaka mpanjaka ianao io. Zanaka mpanjaka ianao io. Zanaky le Andriamanitra avy indrindra koa ianao io. Raha vao tsoinao le Andriamanitra dia hanomboka hamaly anao izy androany. Raha vao hanomboka le anarana tena mahakasika azy tsara mihitsy no tolonao dia hanomboka hiasa Andriamanitra androany.
anomboka hetsika Andriamanitra androany, anomboka nasitrana anao Jesosy androany, anomboka hamonjy anao Jesosy androany, anomboka hanovany tantaram-piainanao Jesosy androany. Halleloja. Ary tsy manomboka fotsiny izy fa tena ho tanterahany hatramin'ny farany ny fanasitranana ho anao. Halleloja. Gaga ny olona, gaga ny olona hoe fa ahoana no nasainy Jesosy nanantona azy ilay mpangataka, satria hainy Bartimeo tsara ny anarany. Halleloja. Ny Jesosy anie tsy ny anaran'i Jesosy rery hoe Jesosy ao anaty baiboly rehefa mamaky ianao. Misy Jesosy koa tonon'ny olona Jesosy. Araka le tenentsika hoe ny anarana tany fa le tena mamaritra azy zay no natonga an' Jesosy nijanona. Mamindrafo janona satsy nijanona satria fantany fa Andriamanitra mpamindra fo izy. Halleloja. Dia nijanona izy, atsoa ny jamba e, atsoa le jamba zay makaty. Halleloja. Fo niteny fotsiny Bartimeo araka le nanontaniany Jesosy azy hoe inona ny tianao ataoko aminao? Ha, ianao ke mpanasitrany, ampahiratra ny masoko androany, dia ampahiratra ny fiainanao koa Andriamanitra androany. Zay fiainana tsy nisokatra rehetra hatramin'izay zany, hosokafan'i Jesosy, hosokafan'i Jesosy, mpanokatra fiainana Jesosy. O ry havano. Halleloja. Ninona fiainana efa maty hosokafan'i Jesosy indray, ho velomin'i Jesosy indray. Raha teneninao izy Jesosy ianao le mpamelona maty, velomina koa zao maty amin'ny fiainako zao, dia ho velona indray zay fahafatesana mamatotra sy mangeja anao zay. Ka tsy efa nataony moa zany, efa nataony ange zany e, ataoko efa nataony zany. Nanangana any Lazarosy, nanangana le ranabavy kely maty, nanangana le zanak'le ravehivavy zay latokany, nataony zany. Ho iamatsy aminao androany, atsoy amin'le anarana izy. Rehefa itenenao Jesosy a, mpanangana maty anao, tanao zao fahafatesany tsenako zao maty aneny tsenako e, ty mila velominy ty a. Velominy io. Raha fankatiavanareo mivady maty, maty ange zany fankatiavana rehefa tsisy tsony ny fitiavany e, sa tsy marina zany ve? Dia ilazao ndray Jesosy mpamelona maty anao, na dia milaza ary ny olona fa nitazominy olona nandritry ny taona maro any indrangah iny, velominao indray fankatiavanay mody iny, velona indray io. Halleloja. Amen. Zaho efa nahita olona efa nijoloka vavolombelona taminareo teto hoe 13 taona ny sarahany, natsoky le Jesosy mpanangana maty. Jesosy ny anarany, mpanangana maty izy. Jesosy mahay mamelona fankatiavandre tololeto indray ianao. Dia zao na le vehivavy ary tsy nino hoe pasteur aza mampimeranganareo aza mampimenareo fa tsy izy ary tazomin'le olona amin'ny fanafodiny ihany. Na olona mpamosavy be taky ninona izy, na taky ninona izy a, tsy ambony noho le anarana mpanangana maty akory zany. Halleloja. Na pisikity mahay oatra ninona ary izy, rehefa Jesosy le mpanangana maty ny atsonao tsy maintsy velona io. Dia zao mahavarina tena tsara Andriamanitra e. Vita mivavaka, lasa asa 3 volana teo varesa 2 volana verina tany amin'le ranabavy zay mivady, tonga tany a gaga misy rangao tao tanàna, ranga somary efa lehibebe, efa 13 taona sarahana zareo fa somary efa lehibebe toa. Dia gaga averiko fa dadatoany io. Ary iza ho ahy io ranabavy io lehilahy io, pastera koa fa ngatsy pastera ihany no mivavaka ao any hoe nody. Halleloja. Tsara Andriamanitra e. Teneno amin'le anarana izy androany, ka androany tsika tonga avy hatrany dia hanao fampiarana tsika. Marina zany sa tsy marina? Tonony amin'ny anaran'i Jesosy dia omeny voninahitra ianao, ho apetrany eo amin'ny toerana misy anao ianao. Dia hoy izy ny Jesosy mantsy amin'ny Petera zao a, ninona feziny ety ambonin'ny tany a, satria nahay an'le anarana. Ho fezinao zany ianao koa, tsy Petera ihany, Petera efa tsy otsony, vanao ety ambonin'ny tany misy famahana koa, isy famahana androany zany.
efa nomenanao zany rehetrarehetra zany ihany koa zany rehefa manomboka tena apetraka ao amin'ny toerana misy azy Jesosy. Ho ataonareo iza moa ao Jesosy? Ho ataonao iza Jesosy? Samy milaza ny anazy, ataonao izy tsy tokony hitovy mihitsy. Ataonao izy samy manonona, ataonao izy ataonao izy mpanasitrana kansera hoe raha voan'ny kansera ianao. Amen. Dia manasitrana an'ilay kansera ao aminao zany izy. Hoy ianao hoe mpanasitrana an'ilay fankatiavana ny vady, dia anasitrana an'ilay izy zany izy. Amen. Arakaraky ny anarany izay omenao an' Jesosy dia izay ny ataony androany. Ataonao izy. Tenao kaikinao ataonao izy hoe samy milaza ny azy, ataonao izy dia mamalia azy hoe ataoko hoe zao izy. Halleloja. Amen. Tsy mampanakarena fotsiny Jesosy e. Meny olona manko izay ihany ny azy fatany efa manompo an' Jesosy dia lasa manakarena metimety be ny fiainana. Tsy le metimety be ny fiainana ny tanjona fa Andriamanitra mitondra makany an-danitra izy. Amen. Mampiakatra fiainana makany an-danitra koa izy. Halleloja. Maro ny anarany azy etsoinao an' Jesosy. Sa tsy marina zany fe dia izay etsoinao azy izay no ataony. Androany zao inona marary anao? Izay no ataony androany. Anasitrana ny tongotrao izay marary izy zany androany. Amany olonao izay manan'olona izy androany zany. Amonjy anao izay mila famonjena izy androany zany. Halleloja. Anao fampiarantsika zany anao fampiarantsika. Ianao izay eto, ianao izay any an-trano, atsoy amin'ilay anarana tianao etsoina azy izy dia anao zavatra Andriamanitra androany. Dia amonjy anao Jesosy androany. Hitany fiainanao Jesosy androany. Hivavaka isika dia ao anatin'ny vavaka isika hiteny amin'Andriamanitra hoe arak'izay anaran'izay tsika. Hiteny amin'Andriamanitra hoe arak'izay fantatsika fa ilatsika azy izy. Dia izay nataon'Andriamanitra androany. Hivavaka isika. Jesosy amisaotranao zahay. Mankasitraka indrindrany amin'ny teninao izay nentina teto androany. Tompo malala tsy toa. Tena izany tokoa ianao aminay. Ny anarana izay etsoina ianao dia indro fa mamaly anay arak'izay matery sy anaram-boninahitra anonanay ianao tokoa ianao. Tompo malala. Araky ny tenin'ny Davida zao hoe ianao ny fiereko. Dia zany tokoa ianao fa nialokaloka tao aminao izy. Dia namonjy azy ianao. Ianao mipatery fialovana ho dia niaro azy tokoa ianao. Ianao ny fialofako dia ianao tokoa nanaiko ho fialofany. Jesosy malalo. Androany maro ny anarana izay niantsoina anao tamin'izany fotoana izany. Fa izay koa mba te antso anao arak'izay tianay anonana anao androany. Izay anarana mahavonjy tokoa zany. Anaranao zany Jesosy. Le asa izay ataonao ange ny anonana ianao le asa izay ataonao ange ny antsoina ianao dia manao aminay arak'izany tokoa ianao. Jesosy malalo androany ny any fantako sy ny azoko antoka indrindra dia ho amin'izao fiangonana izao ny tananao. Arak'izay anarana izay efa niantsoina ianao androany dia ho ataonao zany. Dia ho tanterahanao zany. Na ho an'ny eto zany na ho an'ny any atokantrano dia ho ataonao tokoa zany. Ka noho izany indrindra androany Jesosy. Androany dia tolonay fa mpanasitrany ianao. Mpamonjy ianao. Dia izy famonjena androany. Dia izy fanasitranana androany. Ka mararehetra tonga eto androany. Mararehetra tonga eto androany. Mararehetra manatika eto androany. Andray fanasitranana. Andray fanasitranana. Misy fanasitranana androany. Ao amin'ilay aretina tsy mety sitrana dia sitrana androany. Tsy misy tsy hainao atao. Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ianao. Jesosy dia miasa ianao amin'izao fotoana izao. Dia miasa ianao amin'izao fotoana izao. Dia miasa ianao amin'izao fotoana izao. Mamonjy ianao amin'izao fotoana izao. Manafaka ianao amin'izao fotoana izao. Jesosy ny marary rehetra mandray fanasitranana androany. Ny manan'olana rehetra mandray vahaolana androany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy mpamaolana. Amin'ny anaran'i Jesosy mpamonjy. Androany misy famonjena. Misy vahaolana. Misy fagagana. Andriamanitra mpanafagagana ianao Jesosy. Androany arak'izany anara zany indrindra dia isy fagagana tonga. Isy fagagana mitranga. Isy fagagana miseho eo amin'ny fiainany tsirairay avy. Tompo Andriamanitra mpamaolana ianao Jesosy dia isy vahaolana androany zany. Misy vahaolana androany zany.
misy fagagana androany zany, misy fanasitranana androany zany amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaranao Jesosy. Anarana mahagaga ny anaranao, dia hisy fagagana tonga ao aminy, amin'ny anaranao Jesosy. Anarana mpanasitra ny anaranao, dia tonga ao amin'ny fanasitranana. Misaotra indrindra Jesosy, sitrana amin'ny marary amin'izao fotoana izao, vany olona manan'olana amin'izao fotoana izao, misy fahatsarana ny fiainany amin'izao fotoana izao. Misaotra indrindra Jesosy, mankasitraka anao zay, mideranao zay fa tsara indrindra ianao. Misaotra fanahy masonao, mideranao zay, manome voninahitra anaranao zay fa tsara indrindra ianao. Misaotra fanahy masona. Halleluja, amen, halleluja. Isaorantsika ny tompo zay a, isaorantsika koa ny fotoana. Mino fa hitanao Andriamanitra, hitanao Andriamanitra, ka ho famaranantsika ny fotoana aloha dia hitsangantsika hivavaka, hisaotra an'Andriamanitra ny amin'izay fotoana izay ny rahantsika tamin'ny tompo teto izay. Isaorantsika an'Andriamanitra izay a, ndao hitsangantsika. Aza malaina mitsangana ianao e, tokony azoto mihitsy ianao hitsangana, hivavaka isika. Ray eo misaotra anao zay noho ny fandaharana rehetra izay tanteraka teto a, ankasotrany ianao, mena voninahitra ianao fa tsara indrindra ianao. Tompo, ny nanatrika rehetra ndray fahasoavana, ny jery rehetra sy ny aino dia andray fahasoavana. Tompo, ary terinandro ty tononona famonjena, fagagana ao anay terinandro ty, fitahina ao anay terinandro ty, satria Andriamanitra mpanao fagagana ny Andriamanitra, Andriamanitra mpanao fitahina ny Andriamanitra, ary miankina aminao mandrakariva ny fiainanay. Misaotra indrindra Jesosy amin'ny anaranao novanay ny vavaka, izay rehetra aranao dia mazahoa ny toeranareo zany.